Miaravantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy tompo indray ny tenako trahatra itiany ity dia manonona trano ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hitoetra amintsika sy ny ankonantsika izany tompony ombantsika mandrakariva amin'izay rehetra ataontsika. Izay miaraka amin'ny tompo dia tsy mba hangahy ihany oviana fa izy no miasa mitantana antsika, izy no manome ny hanina ho antsika, izy no manome fofonaitsika, izy no manome trano ialofantsika ny fahasalamana sy izy mahakasika ny fiainantsika rehetra. Isaorantsika azy ny zavatra rehetra. Ka irosindray isika ny lesona amin'ny tiany ity, mbola antan'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro ny toy ny lesontsika, ary hotohizantsika indray izy amin'ny tiany ity zany teo amin'ilay resaka hoe Jesosy maty tamin'ny andro Paska moa ny resaka nyresantsika farany zany dia io no anohizantsika ny lesona zany fa mbola tsy tapitra ity lesona ity zany fa mbola raha sitrapon'Andriamanitra moa zany dia izahantsika ho taina amin'ny tiany ity raha sitrapon'ny tompo. Ivavakatsika raha-petrantsika amin'Andriamanitra ny fotoana. Tompo iray masina sy tsara indrindra, ianao ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Miantso inaranao zaray amin'ny tiany ity, miteza ray hanivavaka anao any an-danitra. Ianao ilay mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, eniky ny voninahitra ny tany aman-danitra, eny ny lohalika rehetra ny iankohako eo anatrehanao. Misaotra ray amin'ny tombonandro izay nomenao anay indray amin'ny tiany ity. Misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay fa nay mihaino izao fampianarana izao sy mandinika indray ny teninao, dia mikasika ny amin'ny famantarana ny amin'ny Kristy. Dia maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, natsangana araka ny soratra masina. Ka eny Andriamanitra ao anatin'ny fandrefesana ny tempolo izay. Ka mandrefy izay hoe ao anatin'ny farotaninao ve izay Jehovah satria izay mahakasika ny Kristy dia voalaza ny soratra masina. Ka ilay Jesosy izay nonay ve Andriamanitra dia mifanaraka amin'ilay voasoratra. Ka aokaray ny fanahinao no mampianatra anay ny fahamarinanao, mba tsy nonay lainga fa inonay ny fahamarinanao. Sorato ambony iray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay. Raha io manatitra ihany koa izay ny fifonanay eto anatrehanao. Ninindray mety fahotana na tsy famendrena vitanay, na mety sy nahalatsaka anay tamin'ny andro lasa na mety tamin'ny tiany ity. Ka ninona fahotana vitanay reto eo anatrehanao, kanefa mbola tsy nifonanay taminao, dia angatana famindram-po sy famelan-keloka. Mihan-keloka eto anatrehanao izay raha io mamindrafo aminay mamelana eloka irenao. Mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ka aoka ilay rahanao anadio sy anasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Fa hoy ny teninao manambara Tompo manao hoe na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho diovy tahaka ny volon'ondry fotsy. Na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily ary, dia ho dioviko tahaka ny oram-panala. Ka aoka Tompo, ianao anadio sy anasanay nafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy famendrena rehetra. Reo ka ny rahanao Jesosy hampihavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Aoka re raha io ilay raha ny zanak'ondry andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantaranay. Ka eo am-pelantananao ray no metrahanay ny fotoana izay iarahanay to mba tsy hanana ilay ratsy fahefana na dia kely azy. Kanina zana tsy mpikalefan'ilay ratsy hoentina manafika izao fampianarana izao, anakanana izao fampianarana izao tsy handeha, dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany fa levonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Ninona asan'ny Satana hoentina mampahory ny olona izay mihaino izao fampianarana izao na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona, na eo amin'ny lafin'ny asa izany, na eo amin'ny lafin'ny fianarana izany, na eo amin'ny lafin'ny voisinazy izany, na amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny tokantrano ary izany, na eo amin'izay olona ihany koa Tompo ka manisy ratsy, mety manao ody ratsy, mandefa ody ratsy ireny. Ka ninona asan'ny devoly raha eo hoentina manafika anay na hoentina manafika ny fampianarana, dia aoka ny Tompo tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany. Fa levonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy, lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantranonay, sy amin'izay mahasana ny fiainana rehetra fa efa leviny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy. Dia aoka raha ilay fanahinao mahery eny hitoetra amin'ireto tokantrano reto,
amin'ny fianakaviany, amin'ny ankohonany, amin'ny fiangonana ihany koa izay mihaino izao fampianarana izao. Aoka raha io ny fanahinao hiasa aminay rehetra reto amin'ny fahafenoana hatanteraka ny sitraponao. Dia tahizy Andriamanitra io mba ny fitarian'ny fanahinao. Ho an'izay tsy salama Andriamanitra iray dia mangataka aminao izay. Aoka raha ilay diakapoka tamin'i Kristy iny. Anasitrananao izay marary, izay ampahorin'ny aretina mijaly tsy mahita tory. Ao ny ratsy mihinana somnifera tsy mahita tory. Ao ny tahotra sy ny hovotra. Ao ny areti-kibo, ny resaka fibrome, ny areti-tratra, ny fahasemporana, ny covid, ny tuberculose, ny infection pulmonaire, ny vai any anaty any, ny vai aty ivelany. Sy izay mety aretina maro samihafa Tompo, mahazo ny olona izay mihaino izao fampianarana izao. Eno ny fitarainan'izy ireo raha io ary eno ny fangatahan'izy ireo aminao. Ka izay aretina voatonona teo na izay tsy voatonona teo, na izay voatonona tany tokantrano tany, na nametrahana tanana, dia aoka Jesosy ilay diakapoka taminao, ilay manasitrana ny aretina rehetra ny hanasitrana izay aretina rehetra. Nametrahana tanana ka nivavahana teto na voatonona izany. Dia aoka Jesosy ianao hanasitrana ny aretina rehetra izay mahazo ny olona rehetra mihaino izao fampianarana izao, dia ianao Tompo hanasitrana azy araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Fa hainao ny zavatra rehetra. Mamindrafo Andriamanitra, ka aoka Jesosy io ny diakapoka taminao nefa nanasitrananao anay tsirairay avy. Dia rainy ianao Andriamanitra iray ka lazay ny anaranao mihina voninahitra nena. Dia mangataka aminao raha io. Mitenena Tompo amin'ny teny mitenenao fa vonin-kehana izay voakanao. Mifahendrena, mifahalalana izay raha imatarana ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha etao anatrehanao. Alleluia. Amen. Irosoarintsika ny amin'ny lesona ny resantsika farany izany dia niresakitsika mikasika ilay hoe ny nahafatesan'i Kristy, inona io andro nahafatesan'i Kristy io, dia hitantsika izany fa kay ny andro fiomanana ny Paska no nahafatesan'i Kristy izany. Ary hitantsika fa tamin'ny herinandro nahafatesan'i Kristy dia nisy fiomanana anankiroa izany tamin'iny herinandro iny. Eo izany ilay fiomanana amin'ny Paska ny anankiray, dia ny anankiray fiomanana amin'ilay sabata andro fafito. Ary ny hitantsika tao anatin'izay dia hoe ny Paska tamin'ny herinandro dia ny anjera ny alakamisy ny Paska. Ary ny fiomanana ny Paska dia ny alarobia ny fiomanana ny Paska. Satria fantatsika tsara fa ilay zanak'ondry vonoina amin'ny andro Paska izay tandindon'i Kristy dia vonoina amin'ny hariva izany ny andro ny faha-efatra ambin'ny folo dia ny alarobia izany. Dia hitantsika izany fa tamin'ny fotoana nahafatesan'i Kristy dia izao hoe nisy fiomanana anankiroa izany tamin'io herinandro nahafatesan'i Kristy io. Ny fiomanana voalohany dia ny fiomanana ny Paska, ny alarobia, ny fiomanana faharoa, ny azoma izay fiomanana amin'ny andro asabata izany. Ka tamin'ny zay moa ilay zavatra niresantsika farany koa hoe raha ny fampianaran'ny Eglizy zany na ny fiangonana dia hoe ny andro Paska dia menjera amin'ny andro Alahady foana. Ary izay moa ny ataon'ny fetin'ny fiangonana rehetra zany rehefa manao ny Paka ny fiangonana dia mifetin'ny Paka izy hoe Lahady ny Paska. Fa raha ny soratra masina no jerena dia izao hoe ny fetin'ny Jiosy na ny Paska io na ny Pentekosta io na ny fetin'ny Tabernakely io dia mety menjera zany reny fety reny amin'ny andro anankiray ho nentina anatin'ny herinandro fa tsy voatery hoe amin'ny andro anankiray tokana foana. Tsy voatery hoe Alahady foana na hoe Sabotsy foana na hoe Larobia foana. Mety menjera alatsinainy izy talata, alarobia, alakamisy, zoma, sabotsy isa-taona tahaka ny hoe ny 25 décembre. Tsy voatery hoe andro ray foana tahaka ny hoe 26 juin. Tsy voatery hoe andro ray foana fa mety mivaova iny zany arakaraka an'izay. Dia ohatr'izay mihitsy zany ny Paka zany tamin'ny fotoana nahafatesan'i Kristy dia ny anjera alakamisy ny Paska. Ary ny fiomanana tamin'ny Paska tamin'ny nahafatesan'i Kristy dia ny andro alarobia no fiomanana ny Paska tamin'io fotoana io izany. Ka raha mijery zany tsika dia izao hoe raha ampitahaitsika zany hoe Jesosy maty tamin'io fiomanana ny Paska io amin'ilay hoe Jesosy maty zoma dia raha jerentsika amin'ilay tableau ilay izy dia hitantsika mihitsy hoe ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany maty tamin'iny maty talohan'ny andro Paska. Satria inona moa no tondrahantsika ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro satria araka ilay voalazan'ny mpaminany hoe
I Kristy dia maty amin'ny atsasaky ny herinandro satria amin'ny fotoana io no ampitsarana fanatitra latsa-drano. Satria amin'ny fotoana izay ampitsarana fanatitra latsa-drano no afatesan'i Kristy. Dia Kristy maty amin'ny andro alarobia, maty amin'ny andro fiomanana amin'ny Paska io zany. Dia izao hoe talohan'ny Paska zany Kristy no maty satria fantatsika tsara fa alohan'ny anaovana ny fetin'ny Paska dia alohan'ny fanaovana ny fetin'ny Paska no hamonoana ny Paska amin'ny andro 14 amin'ny hariva izany. Raha raisina nefa ilay hoe Jesosy maty zoma zany kanefa lakamisy ny Paska. Dia manao ilay Jesosy maty zoma ange zany aty aorianan'ny Paska zany no maty ilay Jesosy maty zoma zany fa tsy hoe alohan'ny Paska izany. Dia eo zany dia efa hitantsika sahady ilay izy hoe tsy manaraka zany ilay voalazan'ny mpaminany ilay Jesosy maty zoma. Eo ihany koa mikasika ilay resaka hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Rehefa tonga ny andro alahady, ireo mpianatra zany, indrindra ny vehivavy moa nandeha teny voaloha zany, i Maria nandeha teny am-pasana, niaraka tamin'ny ry Salome koa teny, dia rehefa avy eo tonga teny ny ireo mpianatra Jesosy tahaka ny Petera sy ry Jaune. Fa rehefa nakeny am-pasana ny mpianatra tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro, tamin'ny herinandro nahafatesan'i Kristy io amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa tonga teny amin'ny fasana izy ireo? Nahitany Jesosy, mbola hitany tao am-pasana ve Kristy? Ary nisy ny hanampy azy ireo ve nanokatra ny fasana? Fa rehefa nandeha teny am-pasana izy ireo dia ny zavatra nitranga dia ity, efa nisokatra ny fasan'i Kristy ary efa tsy tao tsony i Kristy. Maninona moa tsika mijery an'izay satria tsy alohan'ny anaovantsika ilay fanosana zany tsy maintsy jerentsika daholo ilay porofo voalazan'ny soratra masina mikasika ny amin'ilay nahafatesan'i Kristy sy nijanonany tao am-pasana hoe hafiriana tokoa Jesosy no nijanona tao am-pasana tamin'ny fotoana inona no nitsanganany. Ary raha mijeritsika ny amin'ilay hoe mpianatra nandeha teny amin'ny fasana ny andro alahady nanahoana? Mbola tao ve Jesosy satria dia ny zavatra ho hitantsika eto izao hoe efa tsy tao am-pasana intsony Kristy zany ny mpianatra rehefa tonga teny am-pasana tamin'ny lahady maraina zany jerentsika kely eo amin'ny Jaune 2:20. Jaune 2:20 dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Jaune 2:20 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mba maizimaizina ka any amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatra izy nametrahany azy. Rehefa nandeha tany am-pasana zany Maria dia izao nisokatra ny fasana efa tsy tao tsony Jesosy. Lasa izy niazakazaka indray ohatra nakany amin'ireo mpianatra Jesosy, Petera sy Jaune zany, hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny Tompo izy ka tsy fantatra izay nasiany azy. Satria nahoana? Jesosy nefa efa ombieny ny teny azy ireo. Mpianatra manao hoe ho faty ao izy ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fa ny mpianatra zany tsy latsapaka tao anatin'ny mpianatra izay teny izay. Ka rehefa tsy hitany tao ny Tompo dia ozy izy hoe nalain'olona ozy izy ilay fatin'i Jesosy ozy izy fa tsy tao izy. Dia inona tokoa ny zavatra nisy? Lasa niazakazaka Petera sy Jaune nakany am-pasana koa nijery hoe marina ve zany zavatra tenenin'ny Maria zany. Eo amin'ny andinin'ny 4 sy ny 5 izy miresaka an'izay. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery lamba-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanina. Izany hoe Jaune zany niazakazaka aloha satria izy mbola jeune, fa Petera tavela tary aoriana fa rehefa tonga teo amin'ny varavaran'ny pasana izy dia niandry izy fa tsy sany niditra. Fa rehefa tonga avy ny Petera tonga dia nitsofoka. Fa rehefa nitsofoka amin'izay Petera nahita ilay izy teo izay izy vao nitsofoka moramora nahita hoe tena tsy ato-tsony tokoa ny Tompo. Ary le lamba namonosana ny Tompo iny voavalona teo amin'ny tongon'ilay fandriana natoriany teo zany. Dia ahoana izy eo amin'ny andinin'ny 5 izao no voasoratra.
fa tsy mbola fantany zany tsy mbola fantany mpianatra zany fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy fa tsy mbola fantany ny soratra masina ozy izy fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy na dia niteny an'izany ary Jesosy satria efa naverin'i Jesosy tamin'ny mpianatra zany tsy tonga saina tamin'izany mihitsy zareo satria tamin'ny Jesosy maty dia nalahelo indrindra ny mpianatra hoe dia ahoana zany ny mahakasika antsika reto maty Jesosy nefa izy ny natena antsika hamonjy ny Israely dia ahoana zany tantara anankiray indray tiako vao mainka indray andeha ho any am-pasan'i Jesosy ny lahady disy nangalatra tao ilay izy satria tsy tonga tao an-tsaina izy ireo mihitsy hoe Jesosy tia eka tsy maintsy hitsangana amin'ny maty araka ny nambarany ary tamin'izay ozy izy andiny fasivy fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy tsy tonga saina tamin'izay zany izy fa ny zavatra nisy dia zao hoe rehefa tonga tao am-pasana ny mpianatra ny alahady maraina iny efa tsy tao ntsony Jesosy jerentsika koa izy fa ty amin'ny Matthieu 7:20 aty izy miresaka an'io ihany koa Matthieu 7:20 dia ny andininy voalohany dia hono izy ato ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro raha vao nazava ratsy ny andro amin'ny voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray dia eo amin'ny andininy 5 sy ny 9 inona ny zavatra nisy ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy eo zany hoe nisy anjely zany teo nifanena tamin'izy reto ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay nombohana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazaina aviaka jereo fa teo ny nandrehan'ny tompo zareo reto nizaha ny fasana Maria Magdalena sy le Maria anankiray tsy tao ntsony Jesosy ny zavatra nisy nefa dia zao nisy anjely niseho tamin'izy reto dia hono izy le anjely taniny aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo izy tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazaina efa nitsangana araka izay nolazaina tsy ato izy efa tsy tao ntsony Jesosy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ka raha misy milaza manao hoe araka le fampianarana io Jesosy matsy hoe nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy fangany mpianatra nahita nitsanganan'i Jesosy rehefa tonga tany Kristy dia zao nanao hoe tsy tao ntsony izy efa tsy tao ntsony izy mety misy ilaza koa manao hoe dia ahoana misy ndreo mpiampina nge ny andro fasana teo dia nisy anjely nanokatra ny varavaran'ny fasany mbola iresaka amin'izay tsika hoe ahoana koa ny anjely ve nanokatra ny varavaran'ny fasana teo ny voan'i Jesosy zany nafahantsangana mbola jerentsika koa mikasika an'izay zavatra zay fa ny zavatra fantatra eto zany dia zao hoe rehefa tonga tany ireo vehivavy dia zao efa tsy tao ntsony izy ary ny any anjely mihitsy no ny vavolombelona nalaza tamin'ny vehivavy fantatro fa ny tompo no tediavinareo izy Jesosy no tediavinareo tsy ato izy fefa nitsangana araka n'inona araka izay nolazaina ozy izy averiko tsara ilay izy andininy fahinana tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazaina ozy izy avika jereo fa teo ny nandrian'ny tompo izy zany hoe Jesosy dia manino tsy maintsy mandeha araka izay voalaza ny soratra masina tsy ato izy fefa nitsangana araka izay nolazaina ka zao ary anisa amin'izay zany tsika araka ilay zavatra efa hitantsika eto mikasika le hoe 3 andro 3 alina mikasika le hoe tonga tany am-pasana ny mpianatra tsy nahitan'i Jesosy mikasika hoe le resaka le hoe ny Paka mikasika le resaka hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia ho isaitsika zany le izy hoe nahazo 3 andro 3 alina tokoa ary ve Jesosy zany tao kibon'ny tany izany dia miverina kely tsika amin'ny fanazavana efa nataontsika ihany dia zao hoe ny ray andro ao amin'ny soratra masina dia manomboka inona manomboka maty masoandro mefara maty masoandro ray andro zany 420 ora zany hoe ny andro anankiray amin'ny soratra masina manomboka maty masoandro mefara maty masoandro zany hoe ny 3 andro sy 3 alina zany dia manomboka amin'inona manomboka amin'ny Jesosy
miditra ao pasana le 3 andro sy 3 alina ny manomboka satria zay ny zavatra ny tenenin'ny Kristy. De renantsika le izy Matthieu 12:20 andininy faefapolo. Matthieu 12:20 ny andininy faefapolo. De tsy maintsy mandeha araka ny voasoratra foana satria zay le nitenen'ny anjely teo tsy ato izy fifantsangana araka zay efa nolazainy taminareo izy. De ahoana izy Jesosy ato amin'le Matthieu 12:20 ny andininy faefapolo. De zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny toeran'i Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, de toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Izany hoe le fitoeran'ny Kristy zany. Le 3 andro sy 3 alina io de ao akibon'ny tany zany 3 andro sy 3 alina io no mikompte zany. Ao no manisana io zany hoe tahaka ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, de tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Zany hoe Jesosy eo pasana zany no manisana, zay no manomboka le 3 andro sy 3 alina. Jesosy mitsofoka ao pasana zany no manomboka mikompte le 3 andro sy 3 alina. Fantatsika fa Jesosy de nanino? Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy teo amin'ny fahora 3 ariva teo. Zany hoe Jesosy natsofoka tao pasana zany efa nanomboka ny maizina ny andro ny 420 no natsofoka tao pasana i Jesosy. De raha miverina manisa ary zany tsika de zavatra hitantsika zany de zao hoe am'le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro voalaza ny mpaminany. Eo zany tsika no manisa le izy. De zao hoe inona io andro atsasaky ny herinandro voalaza ny mpaminany io le andro fiomanana amin'ny Paska zany io. Ary Jesosy de maty tamin'io ariva io zany Jesosy no maty. De ny andro voalohany zany manomboka amin'io ariva io ny andro voalohany. Fantatsika fa ny andro manaraka an'io andro fiomanana io de ny Paska ny manaraka an'io. Zay alakamisy zany. Ary ny andro manaraka an'io de zoma zay fiomanana amin'ny sabata. Ary ny manaraka an'io de ny sabata andro fafito. Tamin'ny herinandro nahafatesan'i Jesosy de nisy fiomanana anankiroa. Fiomanana voalohany ny alarobia fiomanana amin'ny Paska, fiomanana faharoa fiomanana amin'ny sabata andro fafito andro azoma. Ny zavatra hitantsika nefa de ty ny lahady maraina de zao rehefa tonga teny ny mpianatra tsy ato izy fefantsangana ozy ny anjely ary ny mpianatra de tsy nahita ny Kristy tao pasana tsony. Ny fanisana araka ny soratra masina nefa de zao manomboka maty masoandro mefara maty masoandro. Ka manisa am'izay zany tsika hoe Jesosy maty amin'ny asasaky ny herinandro. Ny ariva ny andro alarobia Jesosy no natsofoka tao pasana. De ny ariva iny zany maty masoandro iny natsofoka tao am'izay Jesosy efa ariva maty masoandro Jesosy natsofoka tao zany. Manisa zany tsika eto hoe alina anankiray ampina mazava anankiray. Izay zany ny atao hoe andro voalohany satria izay ny andro anankiray ao anatin'ny soratra masina. Ka ny alina anankiray ampina andro mazava anankiray de manomboka maty masoandro io mefara maty masoandro ny ampitso ariva. Zany hoe ny ampitso ariva niny ny andro nampidiran'i Jesosy tao pasana zany zay voafeno ray andro ny diran'i Jesosy tao pasana. Zany hoe ariva efa akaiky maty masoandro ny alakamisy ihany koa zany voafeno ray andro ny diran'i Jesosy tao pasana. Manaraka an'izay ny andro faharoa de ny ariva ny andro Paska. Ny ariva ny andro 5 zany, ny ariva ny andro Paska iny zany Jesosy mandra-pahatonga ny ampitso ariva ny fiomanana amin'ny sabata. Zany hoe ny zoma ariva. Izay zany voafeno 2 andro satria ray alina sy ray andro. Ny andro fahatelo de ny zoma ariva mandra-pahatonga ny sabotsy ariva alohan'ny maty masoandro. Zay voafeno iny feno andro fahatelo. Zany hoe io fepitaona io zany no nijanonan'i Kristy tao pasana. Averintsika le izy teo. Maty alarobia Jesosy. Ny ariva ny andro alarobia Jesosy no natsofoka tao pasana. Ray alina zany io zany ny alina voalohany io alina nidiran'i Jesosy tao pasana iny. De ny andro voalohany ny andro alakamisy mazava iny. Ny andro faharoa ny ariva ny andro alakamisy mandra-pahatonga ny ampitso ariva
Zany hoe nisy alina teo dia nisy mazava anankiray zany dia ny mazava amin'ny andro zoma. Ny andro fahatelo, ny alin'ny andro zoma miampy ny andro mazava ny andro sabotsy. Feno 3 andro. Le 3 andro sy 3 alina zany mifarana iny. Mifarana zany sabotsy hariva zany ilay 3 andro sy 3 alina. Alohan'ny maty masoandro. Mifarana sabotsy hariva alohan'ny maty masoandro zany ilay 3 andro sy 3 alina. Dia mazava ho azy raha tonga tany am-pasana ireo mpianatra ny maraina vao mangiran-dratsy iny ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia zao tsy ato izy fa efa nitsangana hoy ny anjely arak'izay efa niny nolazainy taminareo. Dia arak'ilay teo amin'ny jauna ihany koa 20 verenantsika kely le jauna 20 andininy fahasivy sy ny fahafolo. Ahoana koa leo amin'ny jauna 20. Dia zao ihany koa ny voalaza. Jauna 20 dia ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Dia zao ihany koa ny voalaza eo. Manao hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Zany hoe tena tsy tonga tao an-tsain'ny mpianatra mihitsy zany. Tsy mbola fantany araka ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Izay no mahatonga le anjely nilaza tamin'ireto vehivavy nanao hoe tsy ato izy efa nitsangana araka izay efa nolazainy taminareo. Araka ny kajy io zany izay nataontsika teo dia zao tanteraka izay voalazan'ny mpaminany mikasika ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Tanteraka ilay nambarany Kristy manambara manao hoe fa tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao akibon'ny hazandrano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany. Maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy. 3 andro sy 3 alina izy tao akibon'ny tany. Zany hoe nitsangana izy ny sabotsy hariva alohan'ny maty masoandro. Tonga ny mpianatra ny lahady maraina efa tsy tao intsony i Jesosy. Dia jereka antsika koa toko sy andininy hafa mikasika an'izay. Mikasika ilay resaka hoe menaka manitra sy zavatra manitra izay hoe noentin'ireo vehivavy hanosorana ny fatin'i Jesosy. Satria ny zavatra hitantsika dia zao hoe tany amin'ilay fampianarana maty zoma dia mifandipatra io toko sy andininy io. Ahoana kosa ny fipetraka io toko sy andininy io amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro mirindra ve io toko sy andininy io. Dia jerentsika kely mikasika an'izay toko sy andininy izay aty amin'ny Luka no jerentsika anazy. Luka 7:20. Luka 7:20 dia ny andininy 7:20. Luka 7:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Dia zao ny voasoratra. Dia nampidininy ny faty ka nofonosy ariry madinika, zany hoe nampidinina teo amin'ny hazo fijaliana zany. Dia nampidininy ny faty ka nofonosy ny ariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana nolavana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Ary andro fiomanana izany andro izany fa efa tongotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galili dia nanaraka teoriana ka nahita ny fasana izay nampandriny ny faty. Ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Rehefa avy teny am-pasana zany ireo vehivavy ireo dia nanao niverina ireo nakany an-tranony. Dia rehefa tonga tany an-tranony izy dia nanao nanamboatra menaka manitra sy zava-manitra hozy izy izay anosorana ny fatin'i Jesosy zany. Dia ahoana izy amin'ny toko 4:20 ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Zany hoe reto vehivavy reto zany. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy hitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Rehefa nody reto vehivavy reto zany dia zao nandeha nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra hozy izy. Fa rehefa tonga ny sabata dia nitsahatra izy araka ny lalàna. Ary rehefa tonga ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Dia raha raisitsika zany izay zavatra resi teneniny izay zany izay tantara voasoratra zay mikasika ny amin'ny nataon'ireto vehivavy reto hoe izy avy any amin'ny fasan'i Jesosy iny nandeha nanamboatra menaka manitra sy zava-manitra, nitsahatra izy araka ny lalàna, ny sabata
dia rehefa tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro nandeha anositra ny fatin'i Jesosy izy. Dia raha ohatra ary izy zany ka zay zany ny déroulement zany raha hoe maty zoma zany Jesosy. Raha raisitsika zany le hoe Jesosy maty zoma dia zao hoe ny zoma hariva zany izy ireo no naninona no namboatra menaka manitra sy zavatra manitra. Nitsahatra izy araka ny lalàna, ny sabata zany, ny sabotsy. Tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nahoana nakany amin'ny fasina izy naninona andeha hanositra ny fatin'i Jesosy le menaka manitra sy zavatra manitra. Tamin'ny fotoana oviana nefany no nividianan'izy ireo ny menaka manitra sy zavatra manitra io. Io no mahatonga le confusion zany na hoe mampifandifatra le récit zany na le tantaran'izy reto mikasika an'le hoe nividianana le menaka manitra. Tamin'ny oviana ary nividianan'izy ireo le menaka manitra. Dia zao ny voalazan'ny Marka. Ndetsika ny Marka. Marka 4:20 dia ny andininy voalohany. Marka 4:20 dia ny andininy voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jesosy mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ahoana tsara hozy izy? Tamin'ny fotoana oviana hozy izy no novidianana an'ilay menaka manitra io zany dia nosorana ny fatin'i Jesosy. Dia ahoana hozy izy? Rehefa afaka ny andro sabata hozy izy dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena, Salome sy Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Dia eo no mampifandipatra le izy satria nahoana? Aty amin'ny Marka izy dia miteny manao hoe rehefa afaka hozy izy ny andro sabata dia lasa hozy izy i Maria sy Salome ary Maria renin'i Jakoba nividy menaka manitra anosorana ny fatin'i Jesosy. Zany hoe nividiana andro inona zany izy io? Nividiana tao aorianan'ny sabata zany io menaka manitra io. Zavatra hitantsika nefa tany amin'ny Luka dia zao hoe tamin'ny fotoana inona no nanamboarana anazy io dia verenantsika le Luka teo, Luka 7:20 mba ahafahantsika mahazo an'le izy tsara. 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Andininy fa azafady dia andininy fa 4:20. Ary andro fiomanana izany andro zany ka efa atomitra ny sabata ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galili dia nanaraka teoriana ka nahita ny fasana izay nampandriny ny faty ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Aty amin'ny Luka izy dia lazainy hoe rehefa avy teny am-pasana reto vehivavy reto izy niverina nakany an-tranony nanahoana? Anamboatra menaka manitra sy zavatra manitra anosorana ny fatin'i Jesosy. Dia ahoana izy? Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra izy araka ny lalàna hozy izy. Eo amin'ilay 4:20 Ary tamin'ny sabata izy dia nitsahatra araka ny lalàna. Dia tonga ny 4:20 dia hoe fa noho ny maraina kosa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboarana. Dia eto no mampametra-panontaniana be hoe raha maty zoma ary Jesosy ho an'ireo zany izay milaza hoe maty zoma Jesosy. Mitombina ve zany fanazavana zany hoe menaka manitra vidinao ao aorianan'ny sabata, zany hoe ny sabotsy hariva, andeha amboarinao amin'ny zoma hariva, dia rehefa avy eo hoentinao amin'ny lahady maraina anosorana ny fatin'i Jesosy. Mitombina ve zany? Satria ho an'ireo izay milaza hoe maty zoma Jesosy dia mazava ho azy fa tsy mino izy hoe misy sabata anankiroa io herinandro fa sabata iray ihany ny sabata amin'ny herinandro. Dia raha milaza ianao hoe maty zoma Jesosy dia averiko tsara le izy teo mifandipatra le fanazavana. Menaka manitra sy zava-manitra vidinao ny sabotsy hariva. Any amin'ny zoma hariva indray ianao no maninona manamboatra le menaka manitra io rehefa tonga ny lahady maraina zay ianao andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Zany hoe misangody sy mifamaofao le izy zany. Dia hitantsika eo amin'ny tableau eto moa izy zany ahoana ny fitombon'izany fipetraka izany zavatra izany zany.
Zany hoe tsy mitombona zany zay zavatra zay. Kanefa kosany ho apetratsika ireo toko sy andinindreo amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro hoe ahoana ny firindrany ireo toko sy andinindreo. Hoe mifandipatra ve ny zavatra tenenin'ny Marka sy Luka amin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, amin'ilay hoe misy sabata anankiroa amin'io herinandro. Dia hojerentsika mikasika an'izay, hojerentsika mikasika an'izay. Hoe mifandipatra ve ilay izy sa tsy mifandipatra? Fantatsika efa misy fiomanana anankiroa amin'io herinandro. Jerentsika izany eto hoe manahoana ny fipetraka le tantaran'ny Luka sy le tantaran'ny Marka io amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro voalazan'ny mpaminany. Dia maty amin'ny alarobia izany. Amin'ny herinandro nahafatesan'i Kristy dia misy fiomanana anankiroa. Fiomanana voalohany dia ny andro alarobia. Ny fiomanana faharoa ny andro azoma. Ny sabata voalohany dia ilay sabata Paka io, izay mianjera alakamisy. Ny sabata faharoa dia ny sabata andro fahafito dia ny andro asabotsy izany. Ka hojerentsika ary izany ny firindran'ilay hoe ny vidianana ilay menaka manitra sy zava-manitra, ny nanamboarana ilay menamanitra sy zava-manitra, ary ny nanasorana ny fatin'i Jesosy. Dia raha mijery izany isika ilay mikasika ilay toko sy andininy hitantsika teo dia izao hoe andro inona ozy izy ny vidianana ilay menaka manitra sy zava-manitra. Dia hoe taorian'ny sabata ozy izy, rehefa tapitra ny sabata ozy izy dia nandeha nividy menaka manitra sy zava-manitra izy ireo. Ilay any amin'ny Marka 4:20 izy. Ilay vehivavy izany. Dia hitantsika ilay izy aty amin'ny Luka, inona zavatra teneniny any amin'ny Luka? Nanao hoe eo amin'ilay andininy fa 4:20, Luka 4:20, andininy fa 4:20, dia ahoana ozy izy? Ary niverina ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra, ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Inona zany io andro izay nanamboarana ilay menaka manitra sy zava-manitra? Izany hoe ny harivan'ny andro zoma zany io, alohan'ny sabata andro fahafito zany, io andro resahana eto io. Ny fotoana izay nanamboarana izy ireo ilay menaka manitra zany dia ny harivan'ny andro zoma zany io. Dia ozy izy nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Dia jerentsika eo amin'ilay Luka 4:20, andininy voalohany, dia ahoana izy? Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Dia eo zany raha jerentsika tsara ilay resi dia tsy mifandipatra zany izy. Satria nahoana? Ny menaka manitra novidiana ary amin'ny Marka 4:20 dia novidiana taorian'ny sabata. Namboarina io ny zoma hariva alohan'ny sabata andro fahafito, dia araka ilay teneniny nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Dia mirindra zany le événement amin'izay fotoana izay. Dia ny lahady maraina izy nakaiza? Nakeny amin'ny fasana izy andeha hanositra ny fatin'i Jesosy ozy izy. Araka ny voalaza teo fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Dia eo zany dia mipetraka zany ilay fanazavana eo hoe menaka manitra araka ilay voalazan'ny Marka, ny vidiana ny lakamisy hariva, namboarina ny zoma hariva, nitsahatra izy araka ny lalàna, tonga nitsahatra izy araka ny lalàna satria niditra ny sabata andro fahafito, tonga ny lahady maraina amin'ny voalohany amin'ny herinandro, lasa izy ireo nitondra menaka manitra sy ny zava-manitra nakany amin'ny fasana hanosorana ny fatin'i Jesosy. Dia eo zany raha mijery an'izay tsika dia mitombona zany izay fanazavana izay. Raha mijery tsika ilay fanazavana hoe Jesosy maty zoma dia tsy mitombona zany izay, tsy mirindra zany izay fanazavana izay. Fa raha mijery tsika zany amin'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia mitohy zany ilay izy, misy etapy zany ilay izy dia mandeha araka an'ilay etapy ilay fanazavana zany. Dia araka ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia mitombona zany ilay fanazavana ny amin'ny nividianana ilay menaka manitra, ny amin'ny nanamboarana ilay menaka manitra, ny amin'ny zareo nandeha ny lahady maraina andeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Eto ihany koa jerentsika ny lafiny anankiray mikasika ireo miaramila izay niandry ny fasan'i Jesosy. Satria io koa zany zavatra anankiray
tena mampifandipatra ihany koa am'le resaka hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro sy le Jesosy maty zoma. Ahoana ny fipetrak'io resaka hoe fiambenan'ny miaramila tany am-pasana io ny am'le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Ary nandritra ny afriana ireo miaramila no ny amina ny fasana. Ny fasan'i Jesosy izany. Nanomboka oviana zareo ny ambina ny fasan'i Kristy. Dia raisitsika kely izy, Matthieu 7:20. Retsika any amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 dia ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Matthieu 7:20 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsony ny andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe tompoko tsaroanay fa iny mpamitaka iny fonizy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsanganao koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo fa andreo avy ny mpianana ka mangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana izany. Tamin'ny fotoana oviana ireto lohan'ny mpisorona ireto sy ny fariseo no nakeo amin'ny Pilato. Nangataka tamin'ny Pilato manao hoe alao ambenana ny fasana. Fa ilay mpamitaka iny dia nilaza manao hoe afaka teloana dia hitsangana. Ka andreo angalarin'ny mpianatra ao ny fatiny dia lazainy fa nitsangana izy ka ny fitaka farany izy dia zao ho ratsy noho ny voalohany. Inona io fotoana io izay nandehanany reto mpisorona ireto sy ny fariseo teo amin'ny Pilato nangataka mpiambina. Ny ampitsony andro fiomanana hozy izy. Zany hoe ny ampitsony andro nahafatesan'i Kristy zany izy ireo no nandeha nangataka mpiambina teny amin'ny Pilato. Inona nefa ny ampitsony andro fiomanana io? Dia ny andro Paska zany io andro ny ampitsony andro fiomanana io. Ny andro Alakamisy zany io ampitsony andro fiomanana io. Zay nandehanan'izy reto nakeo amin'ny Pilato zany. Ny Alakamisy zany izy reto no nangataka mpiambina teo amin'ny Pilato satria hoe ny ampitsony andro fiomanana izy, ny ampitsony andro nahafatesan'i Kristy zany io. Ambeno mafy ny ambeno aloha sy nampiambina hozy izy ny fasana. Fa andreo dia mifitaka farany ho ratsy noho ny voalohany hozy izy. Zany hoe ny andro Alakamisy zany izy ireo no nangataka mpiambina teo amin'ny Pilato. Dia ahoana hozy izy Pilato? Ahoana rozy izy Pilato? Dia izao no tenenin'ny Pilato eo amin'ny andininy 5:20. Hoy Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay ianareo ny fiambenana hozy izy. Nomeny Pilato mpiambina zany izy ireo. Ary le fasana zay ambenana io dia ambenana afriny io fasana io. Ahoana ny fangatahana izy ireo? Andininy 4:20. Koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo fa andreo avy ny mpianana ka mangalatra azy dia laza amin'ny olona hoe fa nitsangana tamin'ny maty izy dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Zay zany le fangatahana izy reto. Koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Dia nomeny Pilato mpiambina izy ireo. Nomeny Pilato mpiambina izy ireo. Dia anao fanosana indray ary tsika zany mikasika le hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Nanomboka oviana zany izy reto no nahazo mpiambina. Dia fantatsika fa ny ampitsony andro fiomanana izy no nahazo mpiambina zany satria ny ampitsony andro fiomanana izy no tonga teo amin'ny Pilato. Zany hoe ny andro mazava ny Paska iny zany izy ny tonga teo amin'ny Pilato. Zany hoe manomboka amin'ny andro mazava iny zany no manomboka ny fanisana zany manisa 3 andro zany tsika. Manisa 3 andro sy 3 alina zany tsika manomboka eo indray satria hoe ambenana ny sasana mandritra ny 3 andro araka le teneny amin'ny 4:20 manao hoe koa saovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Dia manisa zany tsika manomboka amin'iny ampitson'le andro fiomanana iny dia ny Alakamisy Paska izany. Ny andro voalohany ao amin'ny Baiboly, ny andro anankiray ao anatin'ny Baiboly
ao anatin'ny soratra masina hitantsika teto dia zao misy mazava dia misy alina dia misy andro mazava anankiray. Zay ny atao hoe andro anankiray eo misoratra masina. Zany hoe misy alina dia misy mazava. Zay ny atao hoe andro anankiray 24 heures zany. Ka ity andro ity zany zay ny atombohan'ireto mpiambina reto niambina ny fasan'i Jesosy hoe andro dia misy mangalatra eo ny fatin'i Kristy satria ilay iny dia nilaza fa hitsangana amin'ny andro fahatelo dia naseny nambenana zany izy io araka ilay teneniny teo averiko tsara mihitsy ilay izy ka saovy ambenana maso ny fasana mandrapatonga ny andro fahatelo dia nanomboka niambina zany izy io nanomboka ny alakamisy mazava iny satria alakamisy mazava izy ny tonga teo amin'ny Pilato nahazo mpiambina zany izy dia koa tiantsika zany mazava ny andro alakamisy iny zany nanomboka tonga teo ny mpiambina niambina ny fasan'i Jesosy ny alina voalohany zany ny alina ny alakamisy iny ifoa zoma zany ray andro zany zay ny andro faharoa ny zoma mazava ampina ny alina ny zoma andro faharoa zany zay ny andro fahatelo ny andro mazava ny sabotsy ampina ny alina ny sabotsy iny zay foa lahady zay zany ny alina fahatelo. Izany hoe lay telo andro ny ambenan'ireto miaramila reto zany dia nifarana tamin'inona izy io nifarana tamin'ilay alina sabotsy foa lahady zany ny fiafaran'ny alina fahatelo ny ambenan'ireto miaramila reto ilay fatin'i Jesosy tao amin'ny fasana izany. Ka raha raisitsika ary zany ilay izy dia zao hoe mikasika ilay hoe Jesosy maty amin'ny andro zoma. Raha raisitsika hoe ataovy hoe maty zoma Jesosy dia hoe niampitsony andro fiomanana izy ny tonga teo amin'ny fasana ny tonga teo amin'ny Pilato ireto fariseo sy mpanoradalàna reto zany ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo reto. Raha ataovy hoe maty zoma Jesosy zoma nefa fiomanana amin'ny andro sabotsy. Raha maty zoma Jesosy dia ny sabata zany izy reto no tonga teo amin'ny Pilato nangataka mpiambina manao hoe ambeno eo amin'ny 770 koa saovy ambenana mafy ny fasana mandrapatonga ny andro fahatelo dia isonga ilay izy zany hoe ny sabotsy io zany manomboka ilay andro voalohany satria hoe ambelana 3 andro ilay fasana manomboka ny sabotsy zany ianao mazava iny andro voalohany ampina ny alina ny sabotsy ny foa lahady iny zany atao hoe andro voalohany. Ny andro faharoa zany ny lahady mazava ampina ny alina ny alahady foa latsinainy zay ny atao hoe andro faharoa ary ny alina ary ny andro ny alatsinainy ampina ny alina ny alatsinainy foa talata zay zany ny andro fahatelo. Hatrany amin'ny talata zany izy ireo niambina ny fasana io dia mba mitombona ve zany? Zavatra tsy mitombona mihitsy zany zavatra zany tsy mitombona zany fanazavana zany. Ary raha ohatra araka hoe maty zoma Jesosy zany dia zao hoe ny zavatra tokony nangatahana izy ireo tany amin'ny Pilato ange zany dia zao satria Jesosy raha lazainy Jesosy hoe nitsangana amin'ny andro alahady Jesosy dia tokony nangataka izy manao hoe tokony ambenana ray andro sy ray alina ihany ny fatin'i Jesosy. Zay zavatra tsy mitombona izany. Fa raha maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany Jesosy eto araka ilay fanazavana hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro voalazan'ny mpaminany dia mitombona ilay fanazavana satria ilay ampitson'ilay andro fiomanana ny andro Pasika no manomboka ny fiambenan'ireo miaramila eo amin'ny fasana. Dia ny alakamisy ifoa zoma ny andro voalohany, ny zoma ifoa sabotsy ny andro faharoa, ny sabotsy ifoa lahady ny andro fahatelo dia mitombona mihitsy hoe 3 andro 3 alina izy niambina ny fasana teo. Rehefa tonga tany amin'ny fasana ny mpianatry Jesosy ny andro voalohany amin'ny herinandro efa tsy tao tsony Kristy tsy tao tsony Jesosy fa niny efa nitsangana i Kristy. Dia eo zany ahitantsika ilay izy hoe tena niambina tokoa le reto miaramila reto zany 3 andro sy 3 alina teo amin'ny fasana satria ny zavatra nisy dia zao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro io ny mpianatra rehefa nankany amin'ny fasana dia inona ny zavatra nisy? Ny miaramila nge mbola teo amin'ny fasana teo
ny miaramila mbola teo amin'ny fasana teo jerentsika tsara nge Matio 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Matio 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Dia Jesao nitavatra teneniny any. Ary tamin'ny alan'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Tamin'ny alan'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro zany hoe vao maraina ny alady mangirany ratsy iny zany dia avy izany fasany Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Ary ny mpiambina dia nivadi-pono ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Inona ny zavatra nisy teto? Ny mpianatra Jesosy reny ilay vehivavy nandeha ho any am-pasana izy. Misy toko sy andino no milazana izy iny hoe zareo mbola nieritreritra hoe izy ary izy nanokatra ny fasana ozy izy. Izy nanokatra ny fasana ho antsika. Ny zavatra nisy nefa tamin'ny maraina zareo andeha ho any am-pasana iny dia nisy horohorontany mafy ozy izy. Nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra ka nakeo nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Ary ny mpiambina, zany hoe mbola teo zany ny mpiambina tamin'io maraina mangirany-dratsy io, mbola teo amin'ny fasana. Ary ny mpiambina nivadi-pono ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Rehefa nanokatra ny fasana zany ilay anjely dia nivadi-po reto mpiambina reto no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Tapitra teo nefa ny andro fahatelo iambenan'izy ireo ny fasana. Tamin'ny fotoana fahataperan'ny fiambenan'izy ireo nanokatra ny varavara-pasana ilay anjely. Dia hitantsika zany fa ilay mpiambina zany tena mbola teo mihitsy hoe tena niandry ny fasana nandritra n'inona ilay mpianatra zany ilay mpiambina niandry ny fasana nandritra ny 3 andro sy 3 alina zany ireto mpiambina ireto izany. Izay no makasika an'iny fa tapitra indray ny fotoana eo am-pilatanantsika. Ho tohizantsika amin'ny lesona manaraka indray sy mbola tsy vita dia raha sitrapon'ny tompo dia ho fitaintsika amin'ny manaraka izay lesona izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Manasa antsika ary hiaraka hivavaka hisaotra amin'ny tompony amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka antsika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha iny amin'ny lesona izay vitanay tamin'ny telo ity. Tsy amin'ny herina fatanjana fa mifanainao irery ihany. Aoka ny fanainao ray, ametraka ny teninao mbavanay sy ohatsainay. Dia raina mandraka izay ny anaranao ray. Aoka ny fanainao anazava ny sainay. Dia anaran'i Kristy nandratanizany vavaka izany ray taona treno misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Izay indray zany mikasika an'iny. Jesosy maty amin'ny sasaky ny herinandro iny fa dia ho izahantsika indray farahana amin'ny heriny raha sitrapon'ny tompo izany fa dia manao velomantsika rehetra. Tain'Andriamanitra daholo. Bye bye daholo.